fampotelo lalam-pirenena izy fiantraikany goavana amin'ny famatsiana Antananarivo hoy ny ATC. Vokotany Ambohimavelona Ambotra Biby Avaradrano hototofan'ny fanjakana ny tanimbary. Vontovorona fampandriana adrisa fotsiny andry ny fivoahan'ny efatsim-pianarana. Aratsiny any 10 Aogositra 2022 manatitra ny arabatongo kilasy Tomovavy tonga soa indray anao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Avao ny politika avy hatrany tsy marina velively ny vaovao miely fa afaka madiodio ary afaka noho ny fitondran-tena tsara nataony i Romivo Sandrianarso tale kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika ho Ifaniriso Ezinevo pahelalana sady manaraka akaiky ity raharaha ity. Raha tena izany tokoa no marina dia tokony ho sahy amoaka ny didim-pitsarana momba izany ity talen'ny kabinetra ity ho ihany ny fanazavany Ifaniriso Ezinevo. Germain Menjanahary sy Andry rakoto malalo mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Tsy mahagaga raha laza i Romivosa tao amin'ny fahitalavitra TV5 Monde fa isan'ny nahafahana azy ny tsy fahitana vola tao amin'ny kontiny. Mbola teo ampanaovana ny fifanarahana amin'ny fitakiana ny vola izy ireo no voasambotra tamin'ny fotoana io. Noho izany tsy mbola nisy vola nilotsaka tany amin'ny konty izay voalaza fa tokony andoavana ilay vola hoy Ifaniriso Ezinevo. Misy tsy mazava kely izy ny fanazavako mikasika an'le vola tokony alohanareo rehefa any Londres fa 10,000 tsirairay ho anay sy Philippe ho anazy sy Philippe fa tsy hoe 10,000 ny fitambarany. De nilaza koa izy hoe afaka aloha na io cash na io virement any amina compte suisse na virement na aloha pierre précieuse na volamena le izy zany hoe aloha en nature. De mahagaga hoe milaza izy teo amin'ny milaza izy teo amin'ny TV5 Monde hoe tsy misy proof mihitsy ny voatazona tamiko fa n'épluché zareo ny compte bancaire ko de tsy nahita ninina izy. Mais bien sûr tsy nahita ninina zareo satria tsy nijery an'izany akory izy. Tsy misy mihitsy ilazana nandritra ny fitsarana hoe hojerena compte bancaire anao ahitana hoe nahazo vola satria ny olona mihitsy no tsy nandefa vola tany amin'ny compte bancaire. Tompona andraikitra feno ary isan'ny iraka nanao ny fifanarahana ho an'ny Andry Rajoelina i Romivosa. Izy manko no nanao ny dingana rehetra na ahafahanantaky ireo vola tamin'ny orinasa Gemfield izay voararana lana tanteraka na eto Madagasikara na any Londres satria kolikoly ho hatrany ny fanazavana. Dia ao anatin'izay zavatra horesanareo amin'ny Andry Rajoelina zay dia misy fanarahana eo zany le tiako eviana hoe manao négociation ho an'ny Andry Rajoelina izy anankiroa. Satria ao anatin'le préparation an'le hoe fionana amin'ny Andry Rajoelina dia misy hoe omena action 20% ny fanjakana malagasy izay soloa ny Andry Rajoelina tena. Nefa ny lalàna malagasy tsy misy milaza mihitsy hoe tsy maintsy miditra actionnaire à 20% ao anatin'ny société manao investissement minière ny Madagasikara ny État malagasy. Fa ny voalaza ny lalàna dia mandoa redevance minière 3% ny société anankiray. Ary mahazo ny licence misy droit et taxe aloatra zany fa tsy misy mihitsy milaza hoe tsy maintsy miditra actionnaire ao ny État malagasy ansoloa ny Andry Rajoelina tena. Tsy azo heverina velively ary lainga ny filazana tany ny kabinetra teo aloha fa ny ampahany amin'ny fampiasam-bola dia anaovana tetikasa sosialy ka isan'ny antony takina ny tombony tamin'ilay orinasa ho hatrany ny fanazavana. Any Madagasikara ozy izy efa fomba fatao zany hoe misy une partie les investissements atao amin'ny investissement social izay ozy izy ny antony nangatanay ny 5% io hoe anaovana investissement social. Ahoana moa ny fomba anaova ny orinasa ny Tabuto izay Romis Tabuto ny bénéficiaire ao anatiny investissement social. Ahoana fomba inotsika hoe anaovana investissement social lainga zany. Ary na ny jury to tsy nino an'izany koa amin'ny ahoana koa
tsisy an'izany de izy eo amin'ny TV5 Monde mbola milaza an'izany rehefa amin'ny AVC anao social na io association miaro izay ampiasainy io raha za zany ao Madagasikara de anaovana audit mihitsy io fa famitsim-bola sy fanakonana ny corruption ataon'zareo. Ilay antsoina hoe Early Removal Chain na RS no nahazony Romivosa famelan-tsazy manodidina ny 12 volana. Tsy maintsy manefa ny iray ampaha-efatra ny sazy ny anefa izy ary tsy afaka mandingina mandrakizay any Angleterre, Irlande ary Ekosy. Tsy afaka mampakatra ny raharaha ihany koa. Ny fanjakana Britanika no miantoka ny famindrana azy. Ny Prime Ministre vaovaon'ny Anglisy no nitaky ny fanalalana ny fonja no isan'ny antony nampivoaka ity talen'ny kabinet teo aloha ity ho hatrany ny fanazavany. Mandainga aloha izy raha milaza hoe blanchi araky ny filazany teo amin'ny TV5 Monde de hoe nanana conduite exceptionnelle izy pour bonne conduite dia navoaka sady blanchi totalement izy zany dikan'le hoe blanchi moa zany raha mitera atao hoe inona ny dikan'izay de hoe innocenté zany hoe tsy nomelohana intsony zany zany hoe ny fafana ny sazy ny condamnation zany hoe reconnu innocente ndray izy tsy atompoko voalohany ny olona zay condamné anankiray any amin'ny système anglo-saxon dia misy juré ireo juré ireo zany de ataontsika hoe manana ny asiny didy avoakany tsy hoe zavatra taingitaingina na hoe afaka asorina ohatr'izao hoe sur ohatrany hoe asorisorina fotsiny am'izao fa raha ohatra ka contestena zany ny décision ny juré io de manao recours enao manao appel saingy raha mandeha ny appel de averina tsaraina indray ny raharaha ary miova indray ny juré tsy izay nefa no nitranga dikan'izay eo anelanelany ny voan'ny dity tamin'ny volana mai ka hatramin'izao tsika mois d'août zao tsy nisy appel audience d'appel nandeha teo fa ny zavatra nisy de zao any Londres voalohany indrindra rehefa niova ny Prime Ministre de milaza izy hoe feno loatra ny fonja tsara marina fa ny fonja ny système judiciaire any Londres mihitsy na ny fonja na ny fitsarana dia lafo be 10,000 livres par jour ny koan'ny fitsarana anankiray zany hoe raha maharitra 15 jours zany ny fitsarana de 150,000 livres de ny fitazomana ponja koa dia misy vidiny misy koa lafo be ho an'zareo de nieritreritra zany zareo hoe namoaka didiny Prime Ministre hoe avoaka daholy ny gadra zay latsaky ny efatra taona ka tsy nanao crime de sang sy crime sexuel ary amin'ny septembre no manomboka izay famoahana zay Iromi tokony ho bénéficiaire an'io fa 5 mbola tsy koa no nazahoany satria amin'ny septembre io vao mivoaka neny Romi dia ERS na Early Removal Chain zay ny anaran'le izy na amin'ny teny frantsay hoe expulsion anticipée no natao anazy raha ohatrany any France de ohatrany OQTF ordonnance de quitter le territoire français neny Romi ERS io no nangatahany satria azony détenu étranger rehetra angatahana io raha mafeny fepetra anankiroa enao voalohany indrindra sazy latsaky ny 10 taona sazy tsy crime de sang sy crime sexuel de afaka mahazo an'io de ny fepetra faharoa tsy mahazo manao appel enao na misy desiste amin'ny appel izay ataonao reo zany no condition de fahatelo ny vokatrio ERS io raha ohatra ka mahazo an'io ERS io enao de tsy mahazo mandia ny territoire ny Royaume-Uni intsony mandraky izay dory amen jusqu'à la fin de ta vie tsy mahazo makany Londres sy ny Royaume-Uni zany hoe
any Écosse, any Irlande sy ny territoire ny Royaume-Uni rehetrarehetra. Nanamafatra ny fanirso Ernaivo fa mizaka zo-pirenena frantsay itetaleny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha ity sy ny reniny ary izany no nahatonga azy any Frantsa amin'izao mangataka ny ampidina azy any amin'ny tanindrazany raha teo ny tenany. Raha tena madio teo anivon'ny fitsarana marina ireo mivosa dia tokony amoaka ny didiny fitsarana milaza izany ho hiatrany ny fanirso Ernaivo. Rahantsika eo ihany fanadihadiana mahakasika izay rahana kolokolo sy ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara izay rehefa vorona sary fa izao kosa isika dia anaraka lafombavao hafa mahakasika ny sosialy. Tanimbary anektarany maro no kasain'ny fanjakana ho totofana ao amin'ny Fokontany Ambohimavelona komina Ambohitrabiby distrika Navaradrano. No ny fanamboarana tetikasa tanàna vaovao no anton'izany raha ny fanadihadiana nataony mpanao gazety teny fotony. Milanja sora-baventy ireo mponina androany ary mitaky ny ampitsarana ny fikasan'ny fanjakana. Ijoro tolona Ambohitra Manjaka izahay ho hiatrany fanazavana izy ireo. Tany antoerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanary sy Andry Rakotomala. Tsekenay ny antofana ny tanimbarinay io no orakoraka sy sora-baventy no lanjainy ireo tantsaha-ponina eto amin'ny Fokontany Ambohimavelona ao anatin'ny komina Ambohitrabiby ety Avaradrano. Mbola tsy miravina akory ny olana fanotorana tany tao talatany volonondry dia lasibatra indray ireto tantsaha eto amin'ny ity Fokontany ity. Anamboarana lalana iazo ny tanàna vaovao izay ao anatin'ny tetikasa tanàna vaovao no antony antofana ny tanimbariny ireto tantsaha ireto raha ny fanazavana. Izy misy tany hafa zay eo ampitanay dia izy nefa tsy afaka manitsy eo izy fa aty amin'ny tambarina aty ambany aty any mamaika azy ka asa tsy haiko tompoko zay tena marina raha dia miakina aminareo mpanao fanjakana ny etaetanay vahoaka ty ambanivohitra aty ary zay amin'ny tsy fahalalana moa dia miandry fotsiny zay kanefa amin'izao fotoana ohatrany tena miakatra foana le zavatra ho vaovana le plasy. Dia ny taninay majinika ty lay tompoko na tanimbary na tanety nefa ireo mbo fivelomanay majinika dia rehefa ho tapitotofany ireo tsisy raha mivoaka midina any miakatra ty ho sepitra ka dia mbo mangataka izay tompoko fa tsy manohatra amin'ny fampandrosoana fa mbo angatanay mbo avily aloha le lalana satria efa misy lalana efa hitan'ny olona tompona ndraikitra zay mivily makao amin'ny tanàna io dia izay tompoko mbo angatanay. Dia hotrongisina ny tanina sy ny tanimbarina sy ny tanetinay ampitatsinana nefa ny lalana mankany aminy efa misy tsisy tena rano akory letsona an'ilay tompon-tany ka tena mampalaila anay tompoko dia mangataka amin'ny fitondrana zay fa tsy atao barana anatro amin'ny fitondrana mijaly ny vahoaka majinika mifanana indray mpitena amin'ny tanimbary sy ny tanety rehetra dia mangataka zay tompoko fangazy ty atao ohatran'le lalambe migodana ndraiky io dia mba mangataka indrindra zay mba ho ajanona mihitsy ty lalany ity tena tonga dia tapahana mihitsy tsy asiana lalana satria vahoaka maro dia maro no very tombontsoa raha sanatria ka tanteraka zareo ny fanjakana sy zareo zay mikasa an'le lalana le ravaky iny zany lalana izay zao dia anisan'ny tena very tombontsoa satria tamimbary ao amin'ny ketsan'olona 10 ao zany anisa voakasika ny anay za miteny aminareo zao dia anisa voakasika le izy dia mba malahelo ihany zay satria raha izany vary atao hoe zany hoe tamimbary ketsana 10 zany ataoko hoe raha faran-dratsy vary amin'izany 700 kilao akotry raha farany kely zany efa mahatratra amatona vary raisina amin'izany isa-taona kazo nazanaovanay risy diana amin'ny kapa amin'ny andro any lafany mifora azy tompoko vita raha tsy amin'ny andro atany toerina tra farany madama karaha ny fahitana ny plan zay mipetraka ao amin'ny route mankany amin'ny radio Nederland dia ao ny plan tsy misy idiran'ity lalana mihitsy fa ao zany ny lalana manomboka dia mivoaka etsy akaiky ny fisakanan'ny motara etsy izy io kanefa izay magaganay aty arila eto zareo mametaka piqué reny zao ny piqué reny mipetapetaka reny dia atraria tanimbary ary mandalo amin'iny lalana iny izay tsy misakana ny fampandrosoana izay ataony zareo fa kosa ny fanodana ny tany nareo vahoaka madinika reo ireo eny mamela ny fanjakana ireo ny atao hoe fanjakana fa zareo any ambony any mpiasana reto vahoaka reto fa ankehitriny ilay izy lasa mivadika hoe izay tian'zareo atao ny atao raha hitrongy an'ity lalana ity zareo toditra daholo ny tanimbary sy ny tanimboly rehetrarehetra any ambany any. Io lalana io nefa rehefa aveo raha ny fahaizanay amin'izany atao hoe privé tsy andehananareo saram-babem-bahoaka ireo fa zareo rery ihany no afaka andeha amin'ny tany io. Raha ny takelaka famantarana hita teny an-toerana
dia tsy tokony eo amin'ny toeran'io no ametrahana ny lalana. Efa misy raha teo ity lalana efa masaka, afaka miazo ny toerana anaovana ny tetikasa. Saingy magaga iretim-ponina ny fikasana anotofana tsotra zao ny tanimbarin'izy ireo. Raha mijerina raha mankirendra jo dia izy ireo le plan fa tsy voaka eto fa ery amin'ny andry zay tena normal. Fa tsy nanaiky le tompon'le olona nakatika an'ity tany ity tsy nanaiky dia avile ty le azonareo. Zany hoe misy tsy ao anatin'le plan le amin'ity lalana ity. Fa ny tena normal ny tokony evoaka ery avaratra ty tanàna tokan'ity le lalana. Zay tena marina fa tsy tokony andalo aty amin'ny tanin'olona ty tinghe tamin'ny mpanjakana naka tanin'olona. Tokony ananty tokony tikitika tanin'olona zany izy ny tena marina. Larbi zao tonga niraky ny avy any amin'ny commune Talatany Volonondry atsotsony isakambaravarana le izy fa tokony mba hisy hoe taratasy fiantsona fa ngamo izy ity zany ohatrany ahoana ka tsisy lalàna le zavatra dia natsotsona fotsiny dia zay moa efa taitra moa dia lasa nandeha kinanjo moa efa mifampiresaka teo tafavory ny maro anisa dia tokony tsy hanatrika an'io tsika fa andao aloha hitady ny paikady rehetrarehetra dia zay mahatonga an'izao zavatra. Mampiaya iretim-ponina ihany koa amin'ny ity raharaha fanotofana ny tanimbarin'izy ireo ity. Ny filazany teo anivon'ny commune Talatany Volonondry fa azo avily ny fanamboarana ny lalana raha toka manome ampahantany ho azy ireo ireto fokon'olona ireto raha ny fanazavana azo hatrany. Olona tsongotsongona kely no azo miresana ary misy proposition avy aminazy koa miteny hoe raha afaka mifanaraka tsika manome rayara avy amin'io tany io nareo milamina tsy mandalo eo tany io. Tena famonoana vahoaka ankitsirano ny zava-misy ataon'ny fanjakana ho ihany iretim-ponina. Ho ao amin'ny ministèren'ny économie sy ny économie bleu misy fiompiana trondro marobe ao vao nanateranareo zana-trondro zahay anefa andeha hototofana ny dobo. Ho anareo ao amin'ny ministèren'ny fambolena sy fiompiana nomenareo masom-boly sy zezika izahay andeha amitara ny tantsa fambolena anatsarana ny masom-boly anefa andeha hotototra izany tany zany. Fa ny etaetanay vahoaka dia aleo ivily any amin'ny lalana izay mety ho azy io lalana izay ataony eto amin'ny tany vahoaka io. Anaovana forage tompoko ny tokotaninay dia zay tompoko tsy anaiky rimese Noverville satria tsy azo atao forage satria tsy manana rano sotroina ny biby fiompy sy ny olona tsy manana rano zahay ka ataovy ny foragenao fa ho hitanao zahay vahoaka zao anohatra anao hatramin'ny farany ary amin'ny mpitondranay sy ny ao fokotany sy ny mera tompoko dia fantatray tsara reo fa olona tia tena sy tia vola ary fantatray mihitsy fa izy no varotra ny fanananay akeriny ka tsy anaiky an'izany zahay ry gamero. Sika rehetrarehetra hoe zay viviriny avonay zay rehetrarehetra zay hoe anao efa iny lalana nataon'ny fanakana hoe aneravevi ny lalana efa iny anay aza tsombaina ny fambolena ambany eo. Ho toy ny zavanitrangatetsy Ambotry Manjaka tamin'ny fanoherana ny Tanamasoandro ny zava-iseho eto raha miziriziry anototra ny tanimbarin'ireo tantsany fanjakana ho iatrany ireto vahoaka. Raha ny vaovao azy moa dia mbola tsy nisy voaonitra ireo mponina voakasiky ny lalambe mikodana natao tao Talatany Volonondry hatramin'izao. Andrasana ny fivoarany vaovao. Eo amin'ny pejiny sosialy izay ihany miatra manaina ny jiro sorano tapaka lava amin'izao fotoana izao. Ny mpanjifa indray no saziana kanefa tsy mifanaraka amin'ny kalitao ny tolotra omeny jirama isan-tokatrano. Fampitehana zany ho besaka kanefa tsy hita ny jirama rehefa misy ny fahasimbana vokatry ny fahatapahan-jiro ho ny fanazavana. Zarifa lasa foto-sakafo malagasy ny fahatapahan-jiro lavareny izay mamotika ny fiarindra olona miasa miankina amin'ny herinaratra eto Andrenivohitra. Raha ataony kajikajy efa maritra ora valo ny fahatapahan-jiro farafakely ny isan'andro amin'ny faritra maro. Magaga ny mpanjifa ny jirama fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny faktura aloha isam-bolana. Na maty na tsy maty ny jiro mitovy na vao maika aza mitangana ny vola aloha. Tranga izay mampalaina ny tokatrano mandoa vidin-jiro. Amin'ny volana eo zao ny anay tsy voaloha. Ka le asa zany tsisy indraindray tena tsisy mihitsy zany teo aloha teo ny asa tsy ny asa mihitsy zay. Le faktura nefa tsy miova fa na dia tsy miasa zay dia mbola le faktura mandeha eo ihany no mandeha. Izy miteny hoe tokony hoe le raha vao tsy voaloha le jiro dia alefa ny sasy. Nefa ny le eto manana indray tsy ampy le andoavana anazy. Nefa rehefa tapahana ny jiro zay mivelona amin'ny jiro amin'ny resaka jiro ko mba hijery mihitsy akaiky ny fanjakana amin'ny resaka jirama io satria tapatapaka lava
ny installation any an-trano a tapaka daholo tapaka simba daholo satria indraindray ilay izy a ampiretiny zareo dia piany tampoka ampiretiny dia piany tampoka potika ny fiariana sy mba vokatry ny fahatapahanjiro ireo fitaovana ety miasa rehetra tovomaika manampitrotra to karazana famonoana-kolaka ny mpanjifa ny sazy omendrirama ho antokatrano tsy mandoajiro ra-potoana diorina sy ty anefa izay tsy afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa akory fa ny fanohitra amin'izay azany misy iny aloha tsy vita raha iny nandeha satria na ny jiramaza nge efa midangana zay tsy izy satria le jiramaza ao misy délestage ndefa vola aloha amin'ny facture ny eo ihany no ao tsy midina hoe misy délestage adiny 2 adiny 3 nefa vao maika miakatra aza le facture ny jirama tsy vita zany hoe mbola tataovana 10,000 1,000 zany tena mampalahelo izy raha hoe zany mbola tataovana satria zao aza efa sahirany tena io zany na zao ny compteur anankiray zao dia nibloquena mai satria tsy voalohana akory raha tamin'le 28 zany hoe aloha le jirama androany efa première 5 efa 5 androany zay vao nandoa jirama akony aloha tena tsolotry ny azy zany fa asana mitovy amin'ny fitola angamba mpanjifa rehetrarehetra hoe tena enjana fa tena tsy zaka tena tsy mahafapo kalitao nataony jirama tena tsy mahafapo maitsy tokony hifanaraka amin'ny tohitra ny tinady ho ny mpanjifa mila manome kalitao tsara ny jirama mijiro tapatapaka lava so ny rano tapatapaka lava io dia rehefa zay ny tanteraka dia mila mandoha tsara koa zay mpanjifa satria fa mena zavatra tsara dia manaja tsara fipetra sy fanarahana tofoana na tapaka io na tsy tapaka indraindray raha vao maika midangana fa raha tamin'ity volany ty a nandoa ohatr'izao ohatra tamin'ny volana ambony miakatra be nefa reo ihany ny filana ampiasakisam-bola ma tsy mitombo dia anjarany jirama manazava zay zavatra ena ny antony fa mafy ka mafy zao ny fiainana iainana eto Madagasikara mafy na inona lazaina ho ny mpanjifa tsy mahavaolana ny jirama vao maika azy na manampitrotraka ny fasirana na iainana andavanandro ny jiro tapaka lava ny rano zara raha mandeha na tapaka lava ihany koa mitady lalana fa ny akamaroany olona tsy antehatra lava amin'ny jirama izay tsy antenaina ohatrany tsy misy antenaina ohatrany rano avin'ny jirama ny resantsika zany dia ohatrany tsy dia misy zavatra tokony hoe ho antenaina be dia manahoana le izy zay zany ny fahitako azy manokana zay ny mahatonga le miroborobo be mihitsy le resaka énergie solaire amin'izao fotoana izao zany zay mihitsy ny fahitako azy tsy ny eto andrenivohitra ihany saika miaina anaty fahatapahanjiro lavareny ny faritra rehetra eto Madagasikara omaly tany mahajanga efa naritra ora maro ny fahatapahanjiro raha ny fitarainan'olona ny antoerany raha ny vaovao miparitaka samy hafa ihany koa vehivavy reteraka kambana no fantatra fa namony ihany vokatry ny fahatapahanjiro tany Antsohi niaraka tamin'ny iray tamin'ireo zaza lalana potika vidim-piainana tsy voafeh jiro tapaka lava rano tsy misy santionany fotsiny ireo ny amin'ny zoga-mpitondra ny mpitondra fanjakana ny vahoaka malagasy ankehitriny tsy faiza mitantana tsotro izao no azo andikan'izany tsy misy voafeh ny sehatra rehetra na ny sosialy na ny toekareny izay tena fototry ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny firenena mitaky fahatongavan'ny sain'ny olo-pirenena tsirairay ny zava-misy ho saijoro anohitra ny tsirariny eto ny firenena fataon'olona fanaripako sy ny raharaha maloto isan-karazany eny amin'ny Bianco ho ny tale jeneraly ny androany nandritra ny lanonana fanaovana tatitra ny asan'izy ireo ny taona 2024 mbola mila ezaka goava ny Madagasikara amin'ny lafiny kolikoly ka mitaky fandraisana andraikitry ny rehetra izany fanadihadiana mandray ny lotony Madagasikara rehetra ny Bianco mazava izany hoy ny tale jeneraly ny ity rafitra iadina amin'ny kolikoly ity fa fanarimpako na poubelle ny Bianco roapolo taona niadina tamin'ny kolikoly Madagasikara hatramin'izao mbola mitohy ny ady tsy mbola tratra ny tanjona mibaribary toy ny vaiankandrina ny kolikoly izay lasa fomba fanao eny anivo ny fiarahamonina ho an'ny taona 2024 nananika ny 770 ny fitarainany voaray ny Bianco ny sehatry ny rafitra fitsinjaram-pahefana no mitanany larana voalohany andraisana fitarainana betsaka indrindra isy ny kolikoly izay manodidina ny 900 manaraka azy manana salanisa 400 ny fananantandy ny fitsarana ny 200 ary 800 ny zandarmerie pirenena ary 800 eo amin'ny sehatry ny fanabeazana efa nisy roapolo taona zao ngarangita no nanaovantsika programa nasa pirenena mihitsy ny any amin'ny kolikoly taorinany nanasomiavana n'ilay fifanarahany iraisan'ny pirenena tena tsy maintsy manao ezaka tsika tena tsy maintsy manao ezaka tsika ary ato am'brao male tena dinany kolikoly dia eto ny tenenako amin'ny ty ary tena mafy le izy poubelle Madagasikara tsy tenenako amin'ny teny malagasy ny Bianco
hitaty daholo ny zavatretrarehetra samy teny an'izany androany. Manan-karena i Madagasikara ampositrahany rehetra ny arena misy eto an-toerany saingy misy antony matotsy tanteraka izany hatramin'izao. Miainga amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ny ady amin'ny kolikoly hoy ny fanamafisana. Izy nafaka miteny fa tsy manan-karena Madagasikara dia manindry izy lokan'izao efa fantatritsika ka isika ihany no veriny zay le teny faharoa, isika ihany no veriny. Raha ataontsika manitsinitsy io dia manitsinitsy tokoa, raha ataontsika mafapana io dia mafapana tokoa. Mbola lavitra ezaka ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara, manampitrotraka ny tahotra amin'ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara. Raha mbola mijery ny zava-misy eto Madagasikara, voateniko voatselatselatsela ny tahotra ty malagasy amin'ny fampiarana ny lalàna, ny tahotra ty malagasy amin'ny fampiarana ny lalàna. Rehefa ny mihafa tokoa manko dia kadrao, fa rehefa ny tena dia manahirana. Nandroso osikevitra maro ny Bianco anamafisana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Voalohany amin'izany ny antso ataon'izy ireo izany, ny amin'ny tokony isiny fianana eo amin'ny Bianco sy ny gouvernemanta izay mbola tsy tanteraka mandrakity androany. Ny fanatsarana ny rijanteny miendrika fiarovana ambadika ankolaka na mivantana ny olona mety manao kolikoly ary ny fampiarana ny fenitrina iraisam-pirenena makasika ny tany vola atokana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ho antsika eto Madagasikara, manodidina ny 820 tapitrisa ny volana rotsaka ho an'ny Bianco na afanina noho ny asany. 4,995 tapitrisa tamin'io no nampiasainy. Tapitra rampitso moa ny feptom-piasany tale generaly ny Bianco laza andrianirina rehefa nitana io andraikitra io nandritry ny 5 taona ny tenany. Makasika ny raharam-pirenena izay olona hitondra fampandrosoana sy mahay ny marary ny vahoaka no ilaina fa tsy olona mitady tombontsoa manokana ka mela ny firenena olona tsaka andavaka. Etsy andan'izany tsy vitsy ireo olom-pirenena no mbola tsy manana ny kara-pifidianana ankaminjanona ho faniriana sisany azy ireo ny azony misitraka ny zony. Sitraka ratovina ambintsoro mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary sy riran-tsariny miaro-tanjona. Ben'ny tanàna mahavita mampandroso ny tanàna no sady hitondra ny feom-vahoaka ny ilaina eto amin'ny firenena fa tsy ben'ny tanàna hipetra-potsiny na naika ataon'ny olona sary-bakoly. Efa mahazatra eto amintsika ny fampanantenana pôkaty ataon'ireo mpitondra ka mampitaran'ireo vahoaka izany. Ny tsy fandraisana andraikitra no betsaka, hany ka lasa maloto ny tanàna, tsy misy vita ny asa sy ny fampanantenana natao. Tsy mipaka amin'ny vahoaka akory araka izany ny fandraisana andraikitra ireo olom-boafidy. Manana fahefana irotsaka sa manana ny fahefany daholo le olona fa ny olona afaka mitondra ny etaetany vahoaka ifotony zay ny ilaina. Ohatra hoe ny tsy nety taty aminay zao azo tenenina hoe misy an'izao zao mba etaetany vahoaka hoe ny tanàna tokony diovina ohatra ny mifanjana le olona amin'ny resaka RFD sa resaka inona nefa tsy tomombana araka izay tokony ilan'le vahoaka anazy le izy dia ohatra ny zay ny zavatra mba angatanay hoe olona manana fahefana afaka manery le olona eo amban'ny fahefana zany tiako atongavany. Zay ny tena mba fangatanay zany amin'ny resaka fifidianana maire io. Raha amin'ny hevitra aloha zany hoe olona hofidiana zany olona malala ny tokony ataony fa tsy hoe olona marionnette ka hoe afaka ho baikony zay mametraka anazy eo. Itsika mantsy eto Madagasikara hoe fifidianana fa sarotsaronady fotsiny le fifidianana fa misy stratégie ambadika le izy. Fa raha ny tianay zao dia zay mahafaka ny vahoaka ao anatin'ny fahantrana sy ny zava-misy zao hita zay raha tsika mahita zao. Misy ireo tanora mandiriny andeha hifidy sy hanefa ny adidiny saingy mbola tsy manana na tsy voarakitra anaty lisam-pifidianana izy ireo nandritra izay fifidianana ny sesy izay raha araka ny fanazavan'ny olon-tsotra iray. Manentana an'ireo olom-pirenena ihany koa ny mba hanefana ny adidy ka andehanana mifidy fa indrindra ny mba handinihana tsara ireo olona havitahana soa sy hampandroso ny tanàna ka miendrika ny fitokisana sy ny andraikitra nomena ho sahaniny. Faniriko mihitsy aloha ny fidy fa tsy izay fifidianana rehetra ny deto hoe zany dia ohatrany tsy nahazo kara-pifidianana mihitsy aloha. Lesoka hita zany ny olom-boafidy tsy mahalala ny zavatra ny fidianana azy aloha voalohany indrindra. Ohatra antsika zao mifidy maire anasoa ohatra hoe anasoa ny tanàna fa lasa tsy ohatr'izay le izy fa lasa manana pouvoir hafa mihitsy zany izy rehefa tonga eo amin'ilay toerana. Mandrapatonga eo amin'ny toerana fotsiny izy mety hiteny amintsika hoe zao na zao fa rehefa tonga eo amin'ny toerana amin'izay dia zava-kafa no mipoitra. Entanina mihitsy aloha ny olona rehetrarehetra mba hifidy dia mba hifidy izay tena olona mba hoe afaka tena hitondra ny tanàna tsika, afaka hampandroso ny tanàna tsika
sy afaka ame zay zavatra ilaitsika fa tsy hoe zay mamporotra ny zareo fotsiny ihany de rehefa vita zay de samy maka ho azy manentana ny olona fotsiny tongava mifidy fa io zavatra zoantsika no mifidy fa olona very zo zany efa mafy no mahazo anazy de ngamba ataoko hoe raha manana fahefana fidy ianao de taterao ihany ny dijinao aloha mifidy fa tsy hanenenana no mifidy fa ianao ny tokony teny farany rehefa misy ny zavatra tsy nentina ataon'le mpitondra tsy afaka ny tenanao hoe ianao tsy mifidika manentana ny olona fotsiny hoe tongava mifidy ny 12 Desambra izao no daty vaovao voatondro fa anatotosana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manerana ny Madagasikara tsy nahita ny filan-kevim-panjakana olana io andro io fa ny faneken'ny gouvernement sisa no andrasana mijano eo amin'izay vaovao izay mahagaga ho ny solombavambahoaka voafito amin'ny distrika Navaradrano raha toka olobe manana andraikitra ambony toy ny gouvernoura no milaza fa tsy laram-pameana ny fanaovana fifidianana ho ben'ny tanàna manoloana ny fahatram-bahoaka fahalalana iroso amin'ny fifidianana ben'ny tanàna no zava-misy fa miatsara velatsy fotsiny fanjakana sy ireo mpitondra ho hiatrany ny fanazavany orantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary Andry Rakotomala mahagaga raha toka tompona andraikitra lehibe eto amin'ny firenena misahana asan'ny gouvernoura no samy laza fa tsy mamaika ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao hoy ny solombavambahoaka voafito amin'ny distrika Navaradrano avitra Andriamosa mitaky ny irosona ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny fahatram-bahoaka sy ny olana maro lafy eto amin'ny firenena amerenana ny fahefana any amin'ny vahoaka aza ho mametraka izay olona everiny fa hitondra vahaolana ho azy ho hiatrany ny fanazavany izy any hoe de miteniny tsy lara-pamehana ozy izy le tompony andraikitra teo amin'ny anamanjery laza fa fifidianana satria mahantra ny firenena sahirana ny firenena kanefa izy milaza fa mandroso le firenena hitanao misy contradictoire zany fanehokeviny zany ka aminay de verinay fa tokony eritseretiny eny ny zavatra teneniny hifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny vahoaka ny zavatra ambara sy ny zavatra atao fa tsy zavatra tenenina hafa ny zavatra tiana atao tsara na hafa ny zavatra lazain'ny vava hafa mamenatra zany raha tompony andraikitra ambony eto amin'ny tany sy firenena tahaka an'ireny anoe hevitra sahaka an'ireny de viteo moa zany satria ny fahefana de amin'ny conseil de gouvernement mandray fanapahan-kevitra mahakasika ny daty mpifidianana mazava ny tenin'ny filan-kevim-panjakana fa azo atao ny manao ny fifidianana hatramin'ny fahatelopolo ny volana Desambra mbola anohy ny fandikan-dalana fanaony anefa ny fitondrana raha ny fihetsiny tokony tsy hisy fisalasalana amin'ny fanaovana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny faraika amby folo ny volana Desambra ho hiatrany ity solombavambahoaka ity naneo hevitra ny voamera maleo tena misana fifidianana nao fifidianana ny faraika amby folo ny volana Desambra 2024 ary nanilika tany amin'ny conseil d'état izy raha izay ny adika azy satria conseil de gouvernement ny manapaka an'izany de vity fa tsy de mila fakatoavana loatra any amin'ny conseil d'état kanefa nanaka fakatoavana tany amin'ny conseil d'état izy de namaly ny conseil d'état manamary toerana n'le fifidianana hoe hatramin'ny faraika amby telopolo ny volana Desambra 2024 de azo ataony manao fifidianana ka ny fitsanganany zay gouvernement mijoro avy eo de manana fahefana ampiantso fidy ao anatin'ny 90 andro ka andehanan'ny fifidianana zay everinay fa mbola tsy tara ary aminay ny firosoana amin'ny fifidianana de amin'ny tany demokratika atsika de tokony iroso amin'ny fifidianana ka tsy hay na iroso amin'ny fifidianana ry zareo na anemitra fifidianana misy 1695 commune nefa da nytotililona ka mikarakarana fifidianana de everinay fa manamary toerana nyrafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary reny fampandrosoana ifotony ilain'ny olona ny fotony ny olom-boafidy hitantana ny tanàna misy azy fandikan-dalana indray no ataon'ny fanjakana raha isafidiny tsy iroso amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'ny ity taona ity efa lany fotoam-piasany ireo ben'ny tanàna ireo izay midika fa efa lany ny fotoana ny fanarahany tamin'ny vahoaka koa tokony averina amin'ny vahoaka ny fahefana ahafahany misafidiny olona everiny fa hitondra fivoarana amin'ny commune misy azy vaovao ny fampianarany mitoy androany ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpianatra dia nivodivodina teo azany fivoahany tety andro fizarana avatsim-pianarana tamin'ny farany herinandro teo ny telo volana faharoa no voarakitra tamin'izany fa ivoaka
atahoran'ireo mpianatra araka izany ny tsy voan'ny vatsim-pianarana atelo volana fahatelo fanadihadiana nataony sitraka Ratovinambontsosy ny Aritanjona. Manoloana ny fihetsiketsehan'ny mpianatra izay mitaky ny vatsim-pianarana indrindra fa ny fanatsarana ny fotodrafitrasa dia namaly izany ny ministera ny fampianarana ambony ka namoaka ny tetiandro izarana ny vatsim-pianarana. Mbola ny vatsim-pianarana 3 volana faharoa fotsiny ihany anefa izany ary hozaraina amin'ireo mpianatra ato anatin'ny 2 volana. Tsy nahafapo ireo mpianatra araka izany ny vahaolana nomeny ministera. Ambaran'izy ireo fa fampandrinadrisa fotsiny ihany ity filazana fivoahan'ny vatsim-pianarana ity ary tsy azo ilazana fa valy mifangatahan'ireo mpianatra. Ny fotodrafitrasa tsy nisy fanamboarana hatreto. Ny vatsim-pianarana 3 volana fahatelo atahorana ho tsy voaloha. Ny antony mbola mahatonga ny mitokana moa zany amin'ity herinandro ity dia tena hita fa tsy nahafapo ny valiteny nomeny ministera. Raha nitahaka zahay bourse 6 mois fanatsarana ny douze WC eo ihany koa ny resaka connexion wifi dia ny calendrier iny navoaka an'izareo izay tena tsy mahafapo anay satria bourse le 3 mois faharoa no asainy raisinay ao anatin'ny 2 volana izany hoe manomboka amin'ity herinandro ity ka hatramin'ny 27 septembre izay mandray ny 3 mois io foana. Eny moa mahatonga ny mitokana raha momba ny bourse manokana dia matahotra izay hoe tsy ho azo tsony le 3 volana farany. Izay no mahatonga ny mbola mitokana ary tsindrinay foana fa tsy bourse irery ny tena ataony fitakinay fa eo io resaka connexion wifi sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa dia ny douze WC zany. Izay mbola mahatonga ny mitohy ny olonanay ary tsy mijanona raha tsy mivaly ny fangatahanay. Mbola hitohy hatrany no fihetsiketsehan'ireo mpianatra raha mbola tsy hita ny vahaolana raisin'ireo tompon'andraikitra misahana izany. Pejiny fitaterana iantraika mivantana amin'ny famatsiana ratsakafo sy ireo kojakoja ilaina andavanandro. Eto Antananarivo ny fampitehan'ireo lalam-pirenena amin'izao fotoana izao hoy ny fivondrona ny mpitatitr'entana mamatsy ny renivohitra Androany. Manampitsofina ary tsy manao laharam-pahamehana ny marary ny vahoaka ny mpitondra fanjakana hoy kosa ny mpampiasa lalam-pirenena. Samba ny ary tamin'izao fitondran'izao no ahitana izany fitohanana lava reny mihoatra lavitra amin'ny misy eto an-drenivohitra ny lalam-pirenena izany izay mitraka mivantana amin'ny fiarian'ny irom-ponina. Fanadihadiana eo misary ny Mathieu Prince. Laniny andalana ny fotoana rehetra. Misy camion simba matetika ka miteraka fitohanana lavareny eny amin'ny lalam-pirenena vokatry ny faratsindalana. Tsy toy ny fitohanana isanandro fa maritra ora maromaro mihitsy izany toy ny tranga omaly tany amin'ny lalam-pirenena faharoa. Tapaka tanteraka ny lalana nanomboka tamin'ny 6 alina. Camion lehibe iray ny aralozam-pifamoivozana tao Marivolavo. Tsy nisy afaka nandena ireo fiara avy aty Antananarivo ho an'ny Tomasina na ireo avy any Tomasina ka aty Antananarivo. Ny andry izay fahafahan'le camion na fahavitan'le zavatra atao tsisy zavatra azonao atao mihitsy. Raha olona tokony hoe hamonjy fotoana zao lasa taraiky amin'le embouteillage amin'le izy. Ny aty amin'ny ville ary mba atao hoe azo ihany no rehefa tena mandeha le izy fa any tena misy an'izany tena ohatranay zao tena teo afaka kely na Moramanga eo tamin'ny 10 alina teo ngam'izay fa tena saika narain'andro mihitsy no vao afaka tao amin'le embouteillage. Ho an'ny zotra Antananarivo Moramanga fotsiny ohatra raha atao oreray sasany teo aloha adiny 4 no ahavitany izany amin'izao fotoana izao vokatry ny fampitehan'ny lalana mitarika fitohanana eny amin'ny lalam-pirenena. Manomboka eo Moramanga miazo an'ny Toamasina vao maika miafimafy ny fitohanana. Mitombo arakaraka ny fitohanana ny ora tokony hatongavana hoy ny fanazavana. Afaka ny Moramanga moa zany dia efa manomboka mandeha zany. Fa avy eto mankany Moramanga aloha zany mbola tsy dia misy ny alongany. Fa avy eo Moramanga mandeha makany amin'izay tena mitohana be mihitsy. Resaka le amin'le semi moa zany, semi dia le misy mijanona ireny dia efa tohany eny ny embouteillage. Miaritra eny moa zany amin'le lalana ihany koa zany tena grave be amin'le izy tena marina. Tsy laram-pahamehana ho an'ny mpitondra fanjakana ny lalana izay mambelona fianakaviana maro indrindra miantoka ny toe-karem-pirenena. Any amin'ny rendrarendra no matimatesana izy ireo. Rehefa famelomanay amin'ny vady aman-janaka dia tsy maintsy mandeha zay na tianay na tsy tianay. Dia zany le fameloma tena lalana moa fanjakana no mikarakara an'io. Fanjakana nefa tsy mijery majinga intsony zao. Raha mijery majinga izy tsy tokony ataony andreny mihitsy ny lalana. Ao ngeny tena fotokarena gasy. Tsika malagasy moa zany io lalana io zany lazaina fa hoe tsy mahavoka ny lalana nefa tsisy an'io lalana io netsika sahirana. Mialiny fotoany mpahavaratra no tokony hirosona amin'ny faramboaran-dalana. Raha ny zava-misy anefa hatramin'izao manampitsofina manoloana ny olana misy ny fitondram-panjakana.
maika nefa ny fanarenana ny vondren'ireo mpitatitr'entana na ny ATC ia mafy ny olana ara-tsakafo eto Antananarivo raha tsy vita ny fanamboaran-dalana ka hitarika hatramin'ny anohanana izany raha tapaka ny famatsiana. Any hoe ny camion anankiray zany tokony vita deux tour eo de voyage ao anatin'ny semaine de lasa voyage ray raha tsy vitany. Any hoe tsy ampy mihitsy zany ny famatsinana Antananarivo raha amin'ny resaka BBN satria raha ohatra ny olona 100 tokony andeha haka entana any Tamatave de lasa olona 50 na 70 sisa de lasa dia Antananarivo ihany izy maka. Au lieu de tokony satria any ambongadiny entana rehetrarehetra lasa tsy tonga any zany zareo amle maka entana any de lasa maka amin'ny namana satria tsy mahazo camion zao ianao raha ohatra hoe olona tsy mbola manana client fixe tsy mahazo camion zao Tamatave. Tapitra potika avokoa raha lampirenena rehetra eto Madagasikara. Mampametra-panontaniana ny maro ny tsy firarahin'ny fitondram-panjakana ankehitriny tsy manao zava-dehibe ny fanamboaran'izany fa mazakazaka amin'ireo tetikasa tsy maika ary tsy laram-pamehana. Manginy fotsiny ireo fampanantenana tsy tanteraka. Tsy mitsambitombo ny fitaovam-pitaterana eto Antananarivo renivohitra. Asa tsy mitaiky fahaizana manokana ohatra ny familiana taxi bisikileta, asa irona ny ankamaroan'olona. Azo atao vadinasa tsara ny fitaterana amina bisikileta fa azo atao fotom-pivelomana ihany koa anefa. Azo lazaina fa samahavelona na dia miteraka fikorotana ny fifamoivoizana ary tsy ara-dalàna raha eto an-drenivohitra aza izany. Faratsika ny faranjety. Tato anatin'ny efa taona izay dia niroborobo fatratra ny asa fitaterana amin'ny alalan'ny kodiaran-droa. Tafiditra ao anatin'izany ny taxi bisikileta. Nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny fihiboana ny tena nampitombo ity asa fitadiavam-bola ity ary ety amin'ny toerana iva avokoa ny tena ahitana azy. Saika pila ravinahitra ny ankamaroan'ireo mpitatitra amin'ny bisikileta raha ho an'ny eto Anosibe manokana. Araka ny nambaran'izy ireo dia ahazoana vola kokoa ity asa ity raha oharina mivarotra sy mamboly any ambanivohitra. Ankoatr'izay, tombony ho azy ireo ny mandray vola isan'andro. Manomboka amin'ny 500 ariary ka hatramin'ny 5,000 ariary ny mandeha bisikileta arakaraka ny halavirana. Raha farany akaiky zao 500 ny prezany raha akaikaiky. Raha lavitra arakaraka ny halavirana misy 25, misy 15. Ohatrany hoe eto makany Andramena zao 25 na eto makany Akorondrano ohatran'izay. Le mba hoe mba mahazoazo kely zany amin'ity satra le vatra ohatra hoe le vatra mahazo lasa faty atoka dia tsy maintsy ty foana mba nataonay loha ty tsy manao versement amito. Indraindray mety indraindray tsy mety le izy. Indraindray 75 nazo, indraindray 150. Antony voalohany isafidianan'ny mpandeha ity fitaovam-pitaterana ity ny fialana amin'ny fitohanana. Aingana kokoa ny mandeha bisikileta raha tojo famaikana fa eo ihany koa ny saran'ny fandehanana aminy izay azo lazaina fa mirary sahaza ny olon-drehetra. Ho an'ireo mpitatitra indray dia manokana vola ikojakojana amin'ny bisikileta izy ireo mba hisorohana ny loza eny am-pandehanana. Raha ny fikojakojana indray aloha dia tena mila pièce tsara foana zany ianao ary ny pièce tena efa melafo hitan'ny olona hoe hitan'le mpivarotra hoe efa ampiasaina ilain'ny olona eto Antananarivo le bisikileta dia miakatra daholo ny prix an'ny pièce. Karakarana indray aloha atao arrêté foana isaky ny andro zany izy hoe isan-kerinandro ianao mba manamboatra foana mijerijery ny simba. Io zany mametraka 2 arivo isan-kanandro ianao amin'io. Apetraka dia rehefa simba iny dia maka fotsiny an'iny ianao hikarakarana anazy. Etsakilan'izay anefa dia azo lazaina fa manohitohina ny fifamoivoizana ny fisian'ity fitaovam-pitaterana ity. Tsy mahafantatra sy tsy mahafeno lalàna amin'ny feno fifamoivoizana mantsy ny ankamaroan'ireo mpitatitra any ka miteraka lozam-pifamoivoizana matetika izany. Eo ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpitatitra any ka tsy voafehin'ireo mpandrindra ny fifamoivoizana ny hamaroan'ireo mpisehatra amin'ity asa ity. Asa izay mbola tsy ara-dalàna hatreto raha ho an'ny eto arivo renivohitra. Izay ny mahakasika ny fitaterana lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray. Tombanana ho 50 tapitrisa ireo olona marary ny cysticercose maneran-tany raha ny taremarika farany taona 2 arivo. Ho an'ny eto Madagasikara dia olana ara-pahasalamam-bahoaka ny cysticercose satria tafakatra hatrany amin'ny 10 isan-jato ny tapa-pavoazana eto amintsika. Aretina azo avy amin'ny kankana antsoina hoe Taenia solium hita amin'ny kisoa
sy ny malotom-biby ka mifindra amin'ny olombelona amin'ny fihinanana sakafo maloto sy tsy masaka ny cysticercose izay aretina azo saboina tsara. Fanadihadiana. Aretina azo avy amin'ny alalan'ny parazita na kankana antsoina hoe Taeniasolium cysticercose izay mamely ny ozatra ka mety hiparitaka hatrany amin'ny atidoha, mifindra amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo sy rano maloto misy kankana na koa ny loton'ny tanana. Avy amin'ny biby maro samihafa toy ny kisoa sy ny omby ny kankana Taeniasolium ka ny fihinanana hena manta na ny tsy masaka tsara no antony iray mamifindra ilay kankana azo avy amin'ilay biby amin'ny vatan'olombelona. Eo ihany koa ny tsy fahadiovan'ireo sakafo hohanina tsy mandalo afo toy ny voankazo sy ny legioma maro samihafa izay volena amin'ny alalan'ny zezika kisoa. Ny cysticercose zany dia karazana kankana izy io. Dia io kankana io avy any amin'ny dikina kisoa. Dia rehefa mikaka izy dia manaraka ny dikiny ireny ny atodiny dia atodiny indray lasany mizezika. Avy eo voatelina antsika indray dia tonga lasany ao anatin'ny kibotsika ao. Dia foy ao izy sady lasa le kankana madinika iny dia iny lasa manaraka lalan-drà dia mivezivezy any amin'ny vatan'ny olombelona ao izy dia farany tonga any amin'ny atidoha satria lalan-drà ny arahany. Ny ahafantarana fa misy cysticercose cérébrale ny olona anankiray dia marary an-dobe foana izy aloha indray mety fanitona izy indray izy mety manafitra anazy le izy fa tsy voatery cysticercose cérébrale daholo akory zay zavatra raha zay fotsiny satria raha misy mivody koa miatao dia mety zay koa ny fisehony fa misy analyse atao, misy fitiliana atao ndraiky koa ndraindray misy scanner cérébrale izay ny ahitana hoe cysti ilay izy. Azo atao tsara nefa no misorika ny cysticercose amin'ny alalan'ny fahadiovan'ny tanana raha hisakafo, ny fanasana tsara ireo voankazo sy legioma mialoha ny hihinanana azy. Ilaina dia ilaina ihany koa ny fahamasana tsara an'ireo hena hohanina. Ankoatr'izay tokony hampangotrahana mandrakariva ny rano hosotroana. Ny fiarovana zany dia tsy inona fa ny fampangotrahana tsara aloha ny sakafo zay hohanina matarehetra indrindra fa ny hena zany in'omby hena kisoa anatin'izany daholo. Dia avy eo ny rano sotroina tokony hampangotrahana tsara daholo ny rano sotroina. Dia ny sakafo hohanina manta reny sakafo nampiasana zezika reny ny karoty, salady sy ny sisa sasana tsara mihitsy aloha mba hiala zany dia averina hoe zezika fangaro amin'le atodina kankana. Fitsaboana aloha dia misy fitsaboana fanafody afaka atao amina olona misy cysticercose fanandray fotsiny hoe ao anatin'ny atidoha ao mihitsy indraindray le kankana ohatra dia mihina fanafody izy dia maty ao le kankana fa ao ampovoanina atidoha indraindray misy anazy dia mety sarotra zany ny anala azy tao anatin'ny ao ampovoanina atidoha zay le olana kely. Dia lasa mijanona misitakaitra foana zany le olona indraindray mahary andoha lavy eny amin'ny fanentona lavy eny. Mety ho tonga hatramin'ny atidoha ny kakapisaka Taeniasolium ka miteraka ilay atao hoe cysticercose cérébrale na ny neurocysticercose. Maharitra mataona ny fitsaboana ny cysticercose. Ny ray isan-jaton'ireo olona tratry ny aretina dia namony ainy. Ho an'ny Madagasikara manokana dia tafakatra 10 isan-jato ny taux de prévalence amin'ny cysticercose. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mifantoka amin'ny fampandrosoana ny tanàna sy fampandrosoana ny maha-olona ireo mpikatroka tiako Madagasikara eo alakamisy ny feno arivo. Ankoatr'ireo asa sosialy tena ilain'ny mponina no tazaina tamin'ny alalan'ny fanatanjahantena ireo tanora ao an-toerana. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Miara-miasa mifanometanana amin'ny fampandrosoana eny fotony tiako Madagasikara eo alakamisy ny feno arivo sy ny vahoaka ao an-toerana. Fototra ingany fampandrosoana ny fanomezan-danja ny tanora izay maro anisa sady ho avy ny fireneny. Nomena tombony manokana ireo tanora tao feno arivo tamin'ny tournoi mendrika. Fifananana baolina kitra entina hitaizana azy ireo hifantoka amin'ny fampandrosoana ny maha-olona mba tsy donana-pony na hivarilava amin'ny fidorohana zava-mahadomelina. Nahay amin'ny tanora mba tsy donana-pony ny tanora tsy hirona amin'ny zava-mahadomelina fa tena hirona kosa amin'ny fampandrosoana iarahana
eto anivon'ny commune Alakamisy Feno Arivo. Ny tokotiko Madagasikara moa dia efa maromaro ny hetsika izay nataonay toy ny fanomezana kit scolaire ho an'ny ankizy nanala fanadina mpanjakana, eo ihany koa ny jiro izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro, eo ihany koa ny lakana izay ho an'ny tatsaha izay ivezivezena eo anivon'izay ranony andromba izay eto anivon'ny commune Alakamisy Feno Arivo. Notanteraina omaly tao amin'ny kianjan'ny Soalandy ny lalao famaranana tamin'ny tournoi mendrika. Nivoaka mpandresy tamin'izany ekipan'ny Oscar samy maniry nitohizany hetsika ny rehetra. Eny ny tombotsoa amin'izao fikarakarana atao izao moa dia mba tsy tarika ny tanora ho an'ny zava-mahadomelona sy ny anina zany fa mahafinaritra le fikarakarana ohatr'izao. Etaentanay tanora moa zany dia mba nisy ny kianja filalaovana manarahatra ny anina amin'izao mba manodidina n'Alakamisy zany zay mba fanirina afapo tsy hita izay ho tenenina. Iray volana no nanaovana ny fifaninanana nandraisan'ireo fokontany 5 anjara nahitana ekipa 4-20 sokajy sivavy notolorana fankasitrahana toy ny ondry maillot baolina amboary ireo ekipa 4 voalohany nivoaka mpandresy tamin'izany. Ankoatra ny hetsika ara-panatanjahantena nisy ny aloha izao ny fanomezana fitaovam-pianarana kit scolaire ho an'ireo mpanala fanadinana. Nisy ihany koa ny fizarana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro to amin'ny fokotany Mesinarivo ary ny fanomezana lakana ho an'ny fokotany Melizany amin'ny fampitana rano. Santionana amin'ny hetsika ara-tsosialy tontosainy antokotsika Madagasikara eny antoerana ireo hoentina miara-misalahy hanasoavana ny commune. Miara-mentana ao anatin'izany ireo mpikambana Tsimeny fotony ny fikambanana samihafa ny tanora ny vahoaka ihany koa. Amaranantsika ny fampilalam-baovao toy ny mahazatra ny maresaka avy any ivelany. Sekoly roa no voatafiky ny Israeliana tao lemaky Gaza. Nafatesan'olona 3 farafahakeliny izany ka vehivavy sy ankizy ny ankamaroan'izy ireo. Nabaran'ny Israeliana fa nisy ny fibebaikony Hamas atao amin'ireo trano-tsekoly ireo ka izay no antony fanafiana. Fanatiparazavana. Olona 3 kazazam-behivavy no ankamaroany no maty vokatry ny fanafiana nataon'ny Israely tamina sekoly roa dia Hassan Salam sy Al Nasser tao Gaza. Voalaza fa nisy ny fibebaikony Hamas. Olona 17 hafa koa no namoy ny ainy tamina sekoly iray hafa. Hatramin'ny fiandohan'ny volana Jolay nanafian'ny tafika Israeliana ireo sekoly ao Gaza hoy ny Palestiniana. Lasibatry ny Israeliana ny sivily ao Gaza na dia lazaina azy fa ny Hamas no tena kendren'izy ireo. Hatramin'ny maraina dia nidoboka amin'ny balafomanga ka ny tanàna ny Ashdod sy Ashkelon no kendrena tamin'izany. Nisy malasa teo dia balafomanga 720 no mipoaka avy any atsimon'i Gaza taorian'ny ady. Nandritry ny 300 andro izao dia mbola tsy hita izay mangirana. Voitohitohina ny dinika eo amin'ny fifampirarahana. Sivily maro ny aramboina ary tsy mahita lalany voany izy ireo na dia te hitsoaka mafy aza. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka anao tombo kilasy tombovavy nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampalalam-baovao sy ny terako mamely fotoana anao ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.